Mbola ao anatin'izay vaovao fikarakarana ny fifidianana izay hatrany dia manana fijeriny ihany koa Chine manoloana ny raharaha politika eto Madagasikara. Nanambara moa ny ambasadorny ity firenena ity miasa simono eto amintsika fa manohana ny ezaka vitany Madagasikara ao anatin'ny firosona amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavambahoaka amin'ity taona ity izy ireo ny akon'izay. Miandrandra ary manohana ny anatanterahana fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka amin'ity taona 2024 ity Chine. Io no anisan'ny nasongadin'ny ambasadorny Chine miasa simono eto amintsika Andriamatoa Yang Min androany tao anatin'ny lanonana fanamariana ny faha-420 taona nitsanganan'ny Repoblika Etim-bahoakan'i Chine. Nambaran'ity diplomaty ihany koa fa manohana ny ezaka izay toto-sain'ny vondrona afrikana sy ny SADC amin'ny famahanany krizy eto Madagasikara i Chine. Ary raha tsapa hoy ny hatrany Andriamatoa Yang Min dia nisy ny fivoaran'ny zava-misy ara-politika eto Madagasikara. Heverina hoy izy fa ho vita malagasy ny hamatanteraka ny krizy ary ahita vahaolana ahafahana mampisy fitoniana politika sy ahitana fandrosoana raha toe-karena. Ces derniers mois, la situation politique à Madagascar a obtenu des avancées substantielles. La partie chinoise est convaincue que le peuple malgache surmontera les difficultés temporaires et trouvera des solutions appropriées aux problèmes confrontés pour ramener la stabilité politique et enregistrer du progrès économique dans son pays. La Chine soutient l'Union africaine et la SADC dans leurs efforts de désamorcer la crise de Madagascar et espère que les élections présidentielles et législatives se tiendront comme prévu de façon démocratique, juste et libre afin de stabiliser la situation politique, de développer l'économie nationale et d'apporter le bonheur au peuple malgache. No marian'ny ambasadorny Chine ihany koa fa na dia ny fanalavitra izay Madagasikara sy Chine dia mifanakaiky kosa amin'ny fifandraisana izay efa naharitra ela dia ela. Nisy hatrany ny fivoarana amin'ny fiara-miasa nandritra ny 20 taona ny fandraisana ara-diplomatika. Firenena faharoa mifandray amin'ny lafiny ara-barotra Madagasikara i Chine. Araka ny nambaran'Andriamatoa Yang Min, ambasadorny Chine, dia $700 tapitrisa no teti-bidin'ny fifanakalozana ara-barotra teo amin'ny firenena roa-tonta ny taona 2024. Izany hoe nahita fiakarana 8.300 raha oharina amin'ny taona 2024. Na dia nisy aza ny krizy izay nilalovan'ny firenena malagasy dia tsy nisy fahatapahana amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara Chine. Nitony fanohanana teo amin'ny lafiny sosialy ary nahazo vahana tamin'izany ny lafiny fampianarana, fitsaboana ary ny fampidirany jiro any ambanivohitra. Io maraina io no toto-saina tetsinantsana ny lanonam-pankalazana ny nitsanganan'ny Repoblika Etim-bahoakan'i Chine izay feno 420 taona katroka rahampitso voalohan'ny volana Oktobra.